aptra pisciculture paysanne manolotra ho anao tantara momba ny teknika fanatavizana karpantanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante A, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa A, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiarah-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ity tantara ity dia natao ho an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampy anefa ity hifezana ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jons ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo anomeaina ny tantara Ramari, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisiana. Ny fanamasana sy ny fanampitsakafo. Manahoana Razefa? Ao ve? Manahoana Raprezy? Manamboatra n'ity fanamasahana ity? Eny tokoa Razefa. Misy fanontaniana marina petraky ny olona amiko momba n'ity fanamasahana ity nefa mbola tena tsy voafehako tsara mihitsy ilay izy a. Ay ve, misy karazany roa ny fanamasahany raha araka ny filazan-Ramari tamiko. Voalohany dia ny fanamasahana tany izay azo avy amin'ny fanaovana voly avitra na fitondrana zezika atao ambany asa. Ny faharoa kosa dia ny fanamasahana rano. Io indray dia le entina mandritry ny fiompiana ka ny fikarakarana azy dia alona rano anaty lavaka na bidon mandritry ny 2 andro farafahakeliny le zezika. Zay vao afafy eny an-tanimbary. Zay indray aloha efa haiko ihany fa ny antony ilana azy sy ny asany tena tiako halalinina misimisy kokoa ngy Razefa. Ny fanamasahana dia fomba entina amokarana ny sakafo voajanahary ho an'ny trondro e. Noho izany ny fanamasahana entsika dia mamorona ireo zava-maniry tsy hita maso ary manome loko maitso ny rano izay sakafon'ireo bibikely tsy hita maso ary ireo bibikely tsy hita maso ireo indray no lasa sakafon'ny trondro e. Misaotranao aloha Razefa amin'izay fanazavana fa mba manahoana indray aloha izany ny fatra tokony ho alefa e. Io indray aloha dia tena tsy dia voafehako tsara e. Fa ny tsara aleo atsotsika Ramari fa izy manko ny tena nanaraka ny fiofanana momba an'io e. Sary-posaina mihitsy ny vadinao Razefa ka ity eny izy fa manahoana Raprezy a? Inona indray izany lehilahy mifosa izany e? Manahoana Ramari a? Tsy mifosa kosa izay fa saika hiantso anao koa anie izay io ka ianao efa tonga e. Misy zavatra kely saika anontaniananao mihitsy mantsy. Ay ve, fa inona hoy izany zavatra izany e? nanontany aho Raprezy hoe ohatriny ahoana hoe ny fatra ilaina raha andefa fanamasahany. Dia tsy voafehako tsara leziko. Dia aleo tonga dia anontaniananao mivantana fa ianao nanatrika an'ilay fiofanany. Ay, raha te hanao fanamasahana dia arakaraka ny zezika misy eo an-toerana no anaovana azy. Ohatra, raha zezika omby dia enina kilao na ray sao kely isaky ny ara no alefa. Raha misy dia azo atao koa ny mampiasa zezika kisoa na zezika koa alefa isan'andro e, mandra-pahamaintso ny rano. Ka izay misy amin'ireo karazan-jezika ireo no afangaro amin'ny lolo na bozaka maina voatetika sy rano mba azona ranon-jezika e. Dia aza donona koa fa mila midy ny fivoahan-drano rehefa mitondra fanamasahana ary mila mitandrina tsara tsika sao dia lasa maitso be loatra koa ny rano ka mamoaka fofona ary mitanoka ny trondro amin'ny fotoana le amin'ny maraina iny dia midika izany fa betsaka loatra ny fanamasahany ka tokony hajanona avy hatrany fa mety hamono azy indray. Azonao atao koa ny manajoboka ny tananao anaty rano e. Rehefa letika ao ny rainjay ka tsy hita ny felan-tanana dia ampetona kely ny fitondrana fanamasahana. Dia misaotra Ramari, tena manampy ana amin'ny fahalalako mihitsy izany sady afahako mamaly an'izay olona manontany anahy ny rehetrarehetra eniko.
tsy misy fisaorana zany fa zay maharay tanàny oay efa misivy zao raha mari efa tonga ena tanimbary zay ny teknisianna fa sao de tsika tia toerana indray ny tary ay tokoa mo avy ety ny teknisianna androany mba hialao tsiny eny kely ary zareo fa tena misy fivoriana tsy afahako mihitsy amin'ny kominao a zay raha aloha fa de veloma daholo aleo fa mpitana ihany ny afatra raprezy a fa ny amin'ny fanjakana koa ny loloavina fa ny atsika vimbinina eny ihany zay fa veloma ary arono ara zefa lasa izy fanjateo efa lasa nitondra an'le sakafo trondro teo izy ka ary tonga de ndao nde fa zay lozana mikonokony eo indray ndao ary mitondra fanamasahana indray very fanja sakafo trondro rery ty raketsa mifameno amin'ny fanamasahana mantsy ny sakafo salama venareo inona vavaory fanja ary aiza ho a dadanareo sy mamanareo salama tsara ka reny efa tamin'ireny re zareo manahoana raha teknisianna salama miala tsiny fa nareo indray ny tonga aloha tia tanimbary marina salama daholo venareo inona vavao aty tsy de misy akoatra ny fikarakarana any tsara fa raprezina nafatra hoe tsy raikitra hoe le programanareo androany fa misy fivoriana tena tsy hafahana eny amin'ny komininy ay ve tsy maninona zany amin'ny fotoana manaraka indray mankeny amin'ny zareo eny sady mbola misy an'ireo pompotrondro tokony ho tsy dia koa ny eny iny fa tamin'le teknisianna aleo alomba ho eny manahoana daholo nareo tena mikarakara trondro mihitsy nareo zany a sady misy mpanara-maso matetika salamy de mazoto tokoa moa izy mitsidika ety amin'ny maha teknisianna azy fa mba hanararoatra amin'ny fandalovanao ary a teknisianna afaka mametraka fanontaniana aminao ve azafady afaka manontany tsara ianao ka fa resaka manodidina ny trondro ve aloha tena resaka trondro mihitsy ny olaiky fanampiana avy aminao ka inona mahakasika ny fiompiana trondro koa ny mba mahaliana anao ty efa mba betsaka ihany ho anytory lalana ara-teknika nomendra marisy razefa indrindra tamin'ny resaka sakafo trondro fa nytiako antaniana inona daholo ny karazana sakafo tsara ho an'ny trondro fa ny amatsy zao le ampy-tsakafo reny ny fanomezako azy ay ve zava-dehibe tokoa ny fifampizarana traikefa ataony izy ireo ary mino avy efa indra marisy razefy ty fanazavana ataoko ty ny sakafo tsara ho an'ny trondro dia ahitana dary telo samy hafa ao anatiny ny voalohany amin'izany sakafo misy glosida 100% izay mitondra hery fiasana ohatra amin'izany ny varimasaka hanikotrana toy ny vomanga sy ny mangahazo ary ny sonjo indrindra ihany koa fa ny ovy ny faharoa dia ny sakafo misy protéine izay 3% mitondra hery fanorenana ka zarinofo ohatra amin'izany ny trondro maina ny vovotrondro rakena soja na votra ihany koa na kakana indrindra fa ny olitra ny fahatelo farany ao koa ny sakafo misy lipida na ireo akora misy menaka izay 10% ny tariny sakafo anisan'izany ny voanjo noho izany dia tsy dia atao betsaka ny sakafo misy menaka reo zany ny tsara afangaro sady manaja ny fatra voalaza teo atao sakafo ny trondro ary ny ampy-tsakafo ve zany tsy mety andray mato teknisianna mety ihany ireny fa tsy mahafeno ny filany trondro ary raha izany no izy dia aleo zany ezaka natsara ny sakafo ny trondro koko dia tonga soa atao anatin'ny tontolon'ny fiompiana trondro zany ianao raha ketsako eny na reny tena isaorana fa to lasa zandray ty no nitafabetsaka taminy nefa nareo ny tokony ho tsy dianako fa iloza kely ary loha nareo tena mijoro fotsiny retsy ny mpiavavarokoko mandra-piona daholo dia efa manantenana hitanao zany zahay amin'ny fotoana fiofanany zay fa mandra-piona ary ohatra ny angatadalana aminareo ihany koa zareo fa mbola misy zavatra kely ho andehanako zay ry avaraboatra iry misy mpipotrondro namantsika koa eny ho jereko zay fa velomy ndao ary zay mbola ny fikarakarana kely eto aloha ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika fanatavizana karpa tanimbary
tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante A, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa A, izay efa tsy ny ministère fédéral de la coopération économique et du développement, DMZ, na ministera fédéral misahana ny fiara-miasa raha-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao an'ireo tantsasy sy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampanefa ity hifehezana ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatry ny jony sy ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo nanomeana ny tantara Ramari, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Raha tsika eto amin'ny fotoana manaraka, ny fandraisana antsoratra sy ny fitantanam-bokatra.